Fa nisokatra androany kosa ny salle d'appareil cardio et musculation eny anivon'ny centre Kitana iarahan'izy ireo amin'ny Forme Plus. Ankoatra izay nisy ny varavarana misokatra nentina namantarana misimisy kokoa ny makasika izay ivitoerana izay. Falofana Zadrara, Andriamatoa Laurent Waro avy amin'ny Forme Plus no mandray tanana ireo rehetra izay tonga eto amin'ny salle de cardio et de musculation vao nisokatra androany eto amin'ny centre Kitana Ampasambadiny. Donc là on va travailler les muscles fessiers et le bas du dos. Donc très important quand les gens, surtout quand les personnes commencent à dépasser la trentaine. Chez chaque personne à partir de la trentaine, il y a un relâchement au niveau du bas du dos. Donc les muscles du bas du dos, il faut le camp. Donc c'est là qu'il faut remuscler le bas du dos. Donc très important cet appareil-là. Ary fomba tanteraka ny toerana izay ahitana ireo fitaovana rehetra na izany ho an'ny lahy na ihany koa ho an'ny vavy. Ny koatra ihany koa dia mianda miambavy. So avy ary hitantsika eto amin'ny centre Kitana sy ny équipe en Forme Plus ny partie cardio izay ahitantsika ny elliptique ny tapis ary ny vélo, ahitantsika ny musculation izay ahitantsika ny travaillentsika ny cuisse, ny fessier, ny épaule, ny bras, ny biceps ary ny triceps. Misokatra foana zany izay isan'andro ahitanareo coach foana afaka manara-maso anareo isan'andro. Tsara ho marihana fa vokatry ny fiaraha-miasan'ny centre Kitana sy ny Forme Plus ity salle cardio et de musculation ity. Centre Kitana Ampasambadinika zany dia ity Ampasambadinika misy anazy amin'ny fiakarana Sakamanga dia misokatra manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 6 alina ho an'ilay salle de muscu cardio izay misokatra androany 1 mars 2024. Centre Kitana Ampasambadinika moa zany mahakoatra ny centre Kitana anazy dia niaraka partenariat niaraka amin'ny Forme Plus izay misokatra androany le salle de cardio et muscu dia manao ny resaka momba ny danse, zumba, yoga, tai chi izay misy isan'andro ihany koa. Efa misy emploi du temps miaraka an'izay. Akoatran'izay manasa antsika rehetra izay liana momba an'izany atao hoe danse, sport, bien-être izany anatona aty amin'ny centre Kitana. Ireo tompon'andraikitra moa dia vonina hatrany ny andray ireo rehetra izay liana ary vonina ihany koa ny hanome ireo torohevitra isan-karazany.